Dado, lany ny kahiako. Dada hoa. Inona? Tsy tanao fa efa mbola manao zavatra ny elingelenina io e. Ka lany hoa ny kahiako. Aza dalaina aloha za. Nga ianao andeha hianatra zao alina zao. Ka raha rapitso alohan'ny hianatra indray kosa nge izy vao hiteny dia vao mainka ho betesinao hoe zay vao miteny. Ay zary ny iainan'le zaza. Tsy misy idiranao zany fa ny zanako ane ny resahako e. Fa maninona koa moa ny lany sady ny kahe? Ka be devoir be zay dia lany le izy. Ary aza be fahamalina eo ty. Mandeha naingana laivo ny kitaponao jereko an'izany fandehan'ny fitaovanao ao zany. Mandehana hoa! Sa mbola mitady? Isak'izay mangataka fitaovana ilaina any am-pianarana any aminao zany le zaza dia daroka foana no azony. Raha tsy zany dia ilana vaniny amin'ny zavatra tsy misy dikany. Tsy mahazo miteny anjanako tsony aho zany. Zanao hoe isaka miteny dia mila vaniny. Hita fa rovitiny fotsiny zany kahihany zany dia izay mamora lany asiko. Rapitso zany jerena fa aleo le zaza atory. Andro efa mifiry zao. Isaka iny nanadala tamin'izany e. Ka andro efa mifiry alina zao e. Hitabataba eo indray nareo mianaka dia anaitra ny manodidina. Ohatra le ty e. Nga ny manodidina ny mandony ifatranoko. Ato tranoko aho zao na mitabataba aza fa tsy any ambaravarany. Ka mba tsinjovina ihany ny fiarahamonina na dia izany aza riniry a. Le raha matoa ty zany dia mahita vaniny foana. Manitatra ohatran'ny reniny reny. Ohatranao ihaniko. Sanga marify salosana ohatranao. Ny vava koa matoa miteny dia misy antony fa tsy faly mipetrapetrana fotsiny ohatran'io vava maimbo tsy mahazo aina raha tsy mamaly anahy io foana. Mba misaina ho aho. Ianao mihitsy ny manitatra eoko. Sady kizitina ohatran'ny reniny reny. Manoatra no bebe anay. Ianao anga moa tsy amaly foana e. Ay zao kialadala iny tsy mivenatra amin'izao. Efa azo ny sara tsaina izay zavatra azo azy dia naleony ny afina indraiko. Mandeha tadiavany ambany fandriana any na any amin'ny tsaiko any e. Any anaty armoire any ohatra. Mafilomana-dreny mihitsy. Za tsy manam-bola ividianana an'izany ka izany e. Ka eray? Na ray aza rehefa tsy misy dia tsy misy. Misy ana fa vidianako be izy. Ny moto anao zany mbola amboninao ny fianaran'ny zanakao. Dia ahoana koa fa tokony anao contrôle setra rapitso. Miova pédiatra mihitsy angamba fa ohatrany tsy dia mahay le ao. Raha teo sitrana rery mirana dia mira miara-miasa amin'ny dokotera ny marary sy ny mpiandraikitra ny marary a. Tsy manao mazia akory ny dokotera. Ary aza faly mametsin'ny olona foana fa niezaka avy aminao neny tsy ampy e. Inona ny tianao tenenina? Zany ve dia tsy takatra e. Sa mila atao sary vao azo ny olohanao maivana io. Aza tositosika ohatran'izany lohako fa marary riniry a. Neny o. Tonga hitakalaza anay kialamango rery ty. Mba be sainao fa tsy isak'izay mihetsika dia tady-bolana foana. Efa tsy mazaka ny setrasetra ny ankizy ihany dia mijanona atao trano. Mazava! Eo mipetraka fa tsy hitako izay atao any. Raha nahatandrina ny tenanao zao ianao tsisy io. Dia ohatran'izay tsika nanam-potoana ny fatoana kokoa tamin'ny fitsaboana ny setra. Mangina ianao e. Zaza tretreromina fa tsy zakanao ne raha za no hitrenanao eo e. Tondra filazana ny marina miakapofina sy tezitra ohatran'ny renininy reny nefa tondro mbelona tsy mahay ninninina. Raha nahay ianao tsy mipetraka io zazy io. Nena ny fahasairana. Mangina ho ahy ianao a. Tsy menatra koa ianao miteny an'izany io masina io. Tsy rarahako raha nga diso zany e. Sady za aza ambanimbaniana fa tsy lasa lavitra traizakory ianao teo amin'ny fianarana. Inona zany tianao tenenina? Inona? Milaza ny tenanao mahay mahatakatra indrindra ianao. Zany ve dia tsy takatrao? Mbola manontany indray. Zany vavany ty Indray? Tata, avelao izy. ty vavanao mipetsipetsona sy manambany olony ty mihitsy ny borika eto androany. Hita lela Efa hitako foana isan'andro e. Makaleo ah. dia mandehana mandeha andrianina rehefa leo ah. Katsaka anaty lapoaly io. Zay tsy mazaka mipitsika e. Ataovy mafimafy ray amin'ny manodidina raha isahiditra lala eo e.
Tata, avelao aho izy fa marary. Maiko ty e! Mba efa mitady! Ha? Tady ah! Izay neny a. Izay fa tsy namantsika tsony iny tady iny a. Dia koa ary mangina amin'izay e. Ka neny sina mitomany dia lasa mitomany kosa fa malahelo aneny. Ka malahelo anao angeny mampitomany aneny e. Fa tsy ilay vonoany tata teo ve? Neny a? Dao tsika hipetraka any amin'ny dadabe. Fa maninona tsika ny hipetraka any nefa manana ny tranontsika e. Oika, trano dada reraty fa tsy tranontsika izany. Sady neny vonoany foana nefa dadabe sy bebe tsy namono aneny izany mihitsy. Raha tsy toetra izany. Tsy raha tsy toetra izany dady. Fa neny indraindray be fa maliana dia sarotra tenenina ihany koa dia tezitra izy. Ka za koa aiza be desiny foanako. Tamin'ny lesitra iny izao dia nampandoaliany ela be tery atokotany tery foana fa tsy navelanitra tato an-trano izany mihitsy. Fa naninona? Nalefako mafy be olony tele nefa izy setra natory. Dia sady nikapohany tamin'ny fil za. Fa naninona kosa nefa ianao no nanao an'izany? Fantatrao tsara fa tsy tiany dady izany kodabaisina amin'ny torimasony izany. Ka tsy za angery neny nandefa an'ilay tele. Tsy nandefa an'ilay izy za fa nipetraka nanao devoir teo dia avy eo dia nandeha tampoka teo ilay izy dia za handray ny betiny. Tsy nivoapikako marina ka io tamin'ilay jiro tapaka. Fa zaho ary neny tsy tiany dada mihitsy. Tsy misy an'izany. Zanany ianao dia tiany. Indraindray fotsiny izy masika rehefa tsy manaraka ny teniny. Dia tsy mila be famaliana amin'ny dada ny dikan'izany fa endry tsara. Ka za ary tsy mamaly anazy mihitsy fa tsy tiany fotsiny ako. Sady setra foana ny anazy ny eto mandehandeha amin'ny moto fa za tsy entiny mihitsy. Za onto zanany. Zanany ianao fa laingany izany. Misangisangy izy. Tsy tiany ako. Setra ihany ny tiany. Inona izany nataonareo androany? Nanao zavatra be dia be izay a. Dia nanao koloriazy izay. Jeren'ny neny rehefa tonga any an-trano a. Entoko. Wai, taty! Manao ahoana nareo? Andray. Izany hafalian'ilay zanako mahita an'izay. Za koa faly mahita azy. Tingo te andre? Merci taty. Fa taiza foana taty? Miasa ký za dia tsy afaka nandalondalo a. Nalahelo ananga zanako. Be mihitsy. Za taty hipetraka any aminao a. Tsy te hijanona any amin'ny dada sy ny intsony. Za tsy te. Za moa entany aminao dia ataovy tena zanakao e. Sa ianao tsy tiana? Zaza mahafatifaty kely ohatr'izao ve dia tsy ho tiako e. Fa maninona aloha indriny te ho zanako taty e. Tsy te ho zanako dada sy ny intsony izany. Atsoina Oliviandry. Iny ilay dessin. Andraso a? Fa misy olana angalo nareo e. Jerenge ty Andry e. Mety tsy mahazaka tokantrano angamba. Korontana tanteraka kiny fiainanay a. Normal raha haiko. Miadi-tsaina mikika nefa ny sakafo tsy zarizary. Le hoe vadiko sady rain-janako amin'io mahavita mamoky tena sy mirevy miaraka amin'ny namany any ivelany any foana. Na ny goteny mety aza mila tsy hanome izy. Indraindray vono sy latsa ny sakafo fihinako isan'andro. Ndraiky? Ny karamany amin'io tsy hitandry. Tsara raha misy tonga ny ao an-trano. Voaka k'izay fa inona ary ty a? Tsy zakako tsony akia. Tena marary loatra. Ka raha isa raha anany nefa e. Dia ho aiza izay? Dia ahoana ny zanako?
Tsy vahaolana izany. Tsy andao nytokantranoko izany any ininona e. Amono tena izany. Ka vadiko foana ininona ary tiako hoe nanaovako voady teny ambony alitara. Dia ho tanteraka izany ilay voadiny fanaovanareo hoe lambana koa ka ny fatindrino isarahana raha izany ko. Maninona raha mitady asa kia? Izy ange no antony alako tamin'ny asako teo e. Lazainy fa no zaho hono ny mankarary ny zanakay satria tsy ampy ny fikarakarako azy. Latsainy amin'izany foana isan'andro. Ny asako no ambony noho ny zanako. Izao koa nefa indri mbola voalatsa. Mitovy ihany nge izany na miasa indri na tsy e. Zao foana izany ny ainako e. Nahazo ange mety azoko leferina ihany fa le hanaovana ny mety mihitsy ny tsy zakako e. Tsy azoko. Halany angeka io zanako io e. Izany ve? Zaza tsy nirena hono. Raha tsy nisy hono izy dia afaka nikarakara tsara ny setra izay. Sady tenen'io masony tiana eky izany. Andray kosa ke? Normal izy raha mitonga anaraka andry satria vonositreritrerina ny ainan'io zaza io ohatrano. Omeny azy daholo izao karazan-tsazy rehetra izao. Hitany foana ny anakianana sy ibedesana azy. Tsy mahazo manao fahadisoana mihitsy io zaza io ohatrano e. Na dia sotro latsaka aza. Mampalahelo izany. Dia ahoana nefa ozy indri amin'izany ka? Afaka ninona loatra moa kiza fa rainy ange iny e. Fa raha rainy izany dia mananjoanao izay tiany amin'ilay zaza. Manana zony nge iny na mbola zaza za sao tsy fantatrareo e. Afaka enjehana lalàna tsara nareo Zany ary... ny tapatapaindry fa nga moa izany nanao an'izany. Ka teneno ny monsieur Josay toanareo iny sao tsy fantany. Dia ndry koa mba mila mijoro fa zanakindry io. Raha ndry reny ny aza tsy mahavita miaro azy, hanahoana izany ny zaza iny ao aorianao? Niezaka ihany angeki aho fa isak'izay miteny dia lasa ady eo aminay le izy. Noho ny fahatahorandry ny vadindry izany dia avelandry hiarany tsirariny ilay zaza. Mba reninona loatra ary ndry ty e. Misy fotoana mba miezaka ihany. Inona ary no ataoko e. Ka rehefa tsy te hisaraka dia miasay e. Mitady hava vola. Manaova metimety. Karakarao ny tena ndrisy ny zanakindry rehefa ho vongan'olona tsy hita hiaterana ihany no vady. Tsy mahazo mankany am-pianarana tsony ange hono mety raha tsy mitondra ekolazy fa mitambatra be loatra e. Ka tsy manana ka inona ary no ataoko eo e. Za mieritreritra hoe sao dia resahana ny tompotrano dia alefany aloha ny hofa-trano. Mampalahelo kosa le zaza raha tsy hianatra izany. Fa efa tena leo be nge ny daly. Niresahako izy dia nanaiky hoe atambatra amin'ny farany volana. Tsara kosa izany ko. Sady hanamboarako moto aloha ny ilaiko ny vola io fa tsy izany programanao izany mihitsy a. Maninona? Mila manolo carburant. Sady tsy milamina matsony mihitsy koa ny dala. Andray kosa ary niry. Dia lolarana foana izany moto anao raha oharina aminay vady aman-janakao. Fianarany mety angeny resaka eto e. Mila indray vaniny eo. Efa miteny tsara zay a. Fataizy indri? Tineneny. Tiany zoky. Fataizy reto? Ny rano mamansoa izany andeha nanarifako dia nomeny vola. Mimpita arabe izany ianao? Ka za ngesineny efa maimepita e. Andriamanitro. Tsy taneny za tonga aty. Tsy ilaiko ianao mipitapita rery antsony. Kapoka ianao fa ataovy ihany. Ny tompoko. Zary tamin'ny maraina efa ny rano nakarano dia meny 700 Nanomboka oviana moa ianao no lasa mikarama ao matsaka? Namako rehetra aza ary neny mahatsaka daholiko. Andray? Sady vidianako kainga ilay vola tany e. Amin'izay zaho tsy bediny dadantsony fa tsy makany amin'ny tsony. Dia rehefa mahatsaka foana marina ho azy ary neny dia rehefa avy mianatra ka mahazo vola be dia afaka manangom-bola e.
Fa ataonao inona sahady vola sombinaiko a. Atao hoe kolazy amin'izay tsy betiny direktrisina intsony dia tsy alefan'ny modiko. Sao a, ao fa hitady asina iny dia tsy mila manao an'izany ianao. Zany a. Mirana! Mirana! Odio! Tsy ao izy. Hodry, fangandry tsy nianatra. Manao ana? Ay, manao any taty? Salama, fa nindrava sahady ngandry e. Tsy mianatra tsony zaho sy data fa tsy manam-bola antoavany kolazy izy. Andriamanitro, dia ahoana ozy neninareo amin'izany? Ozy izy hoe aloha mihitsy ara hony azy za mijanona fa tsy mahay mampianatra koa ny mpampianatra fa za aza ty an-trano tsy mahay mihitsy rehefa hampanaovina devoir. Dia inona izany ny ataondry irery ato? Mandamo-trano azy taty a. Ngandry ity mba mahay mandamo-trano e. Efa nampianariny eny zako. Dia avy eo zao za dia karamatsaka. Karamatsaka? Fandraindray ihany. Rehefa tsisy loaka izay dia izany no mividy mofo anana hinanana faro anay setra. Ndao ary ndry ampiko andamo-trano e. Dia avy eo tsika hiaraka andehandeha any ivelany any. Mazoto ndry? Hoe zary taty. Hiaraka hisakafo itsika. Dia avy eo ndry entiko milalao any ivelany any. Ay, merci. Ary marenina teo fa tsy misy maty akory ato. Mbola mitady mafavy. Marary tata. Marary. Mitady mafy ety e. Tata, Raha nisy namaky tato zany ny trano dia ahoana? Tena tsy misaina misy ty. Kalakilay antsika aza apetraka ny amamany sy ny fanako. Ny olon-dehibe mametraka azy eo fa tsy ianao zazakely io e. Tena efa mianan-kendry mihitsy mantsy ianao tao ao zay a. Ataovy any ange. Ale voakany. Teneny tsara koa ny rahavavinao fa tsy andeferako amin'ny mihitsy ny zanako a. Ny kosa nge hono izy talohan'ny tondrany azy fa nanaiky ianao e. Ka amin'ny fomba ahoana moa nandavako azy. Likala kely fingeo mihitsy ny tena tsy misaino. Aroko izay e. Ary makaiza foana koa moa ianao no tsy talava atao trano e. Mitady asa aoko. Ha? Sa misy olanao koa amin'izany? Mety? Ndry rery ve ny nakaty? Natery namako taty a. Izany namandry izany izao. Samy zazakely izany nareo niaraka nandeha taty. Fa izy ary mandeha lavitra be foanako. Efa lasa izy. Andre kakio. Dia fantatry ny ry sy mirana izany ndry hoe aty. Andraso mihitsy aloha tsokoro zareo ka. Aza tsony izy ka. Fa maninona? Fa maninona ndry? Sodany sosa taty a. Ipetraka ty aminao sa. Fa misy inona ary? Ny finoany dadanay za taminy niaraka taminao iny. Hoe, Andre kakio. Mangana sy maratraka indry. Tsy tiana mihitsy dada sy neninay taty a. Bety foana ny ery setra tsy mba bety izany mihitsy. Ka setra nge marary. Fa izy mila vaniny sy mamonana foana ty zandray ny kapohany dada. Za tsy dia antsony. Ho ary fa iresaka amin'ny tonton aloha taty dia alainy ihany ndry e. Fa mody aloha Sody ihany ho aza. Zaho hipetraka ty aminao. Fa ahoana nefa ozy neninareo aloha tamin'ny dadanareo nikapoka ndry e. Ka zandray nge ny be desiny. Tsy tokony niaraka taminao ony za. Tsy tiana neninay.
Ty andry izy Ka dada aza tsy teneny mihitsy rehefa mikapoka anahy. Zaho hipetraka aty aminao ka. mila mody alondry fa tsy mety raha tonga dia mijanona aty amin'ny taty satria afaka toriany dadanareo tsara dia Zaho atsody. ianoy aloha zahy e mity. Fa tsy izy ianao taiza ho ahy ianao fa tsy lozana midiridiry eo fotsiny sa mitady indray ianao nge zany anontaniako zany Io ny masonareo zay no nahita mandrosoanareo Fenitra fa ahoana zao? somiaviko soma tsara mihitsy raha izay zany foana ny tadiavinareo e tsy olana Fa tena hoana loatra kosa kia. Zanakainge io e. eny e fantatro zany zanakareo fa tsy hainareo ny mitisy mikarakara azy indrindra fa ndry reny ny tokony hianteherany dia ianao zany mieritreritra fa vita lavitra no izay ray aman-dreniny tsy hanome toky anareo aho hoe hanana fiainana lavorary sy hiadana be izy saingy ezaka izay mivady hanome fitiavana sy hikarakara azy arak'izay tratry ny ainay e na dia hanaja ny zony fotsiny aza ny zon'le zaza sy ny andraikitrareo ray aman-dreny mihitsy ny tsy fantatrareo angamba nefa nareo mba efa zaza ihany taloha zao ve no nampiaina andray aman-drenynareo anareo taloha e tadidindry tsara angamba ary misy nafatantsika mbola kely dia nahavita ny ataman'olona mihitsy ny arovana antsika niaro antsika foana izy na teo anatrehan'izy na teo anatrehan'izy zay ange tsy nigenaginainy zany e zany natonga ny fiainanay ohatran'izao tsy be fiantana sy taraina lava zany koa zany nahabiby tsy izy fo mitempo anao io mangina anao aninona gity eo ary mirana ny azonao raha onana fa tsy za mihitsy raha misy azafady za tsy matahotra anao na ohatry ny silako azy ka za koa tsy matahotra anao e tsy eo milay nefa tsy ampafiriny za tsy mieritreritra iseho milay fa ianao zany no mahatsapa hoe milay za dia matololo hitako ny tsy mahazaina sy mitady lambaniny foana isaky ny maheno hoe nandalo ako ianao mandidy amin'ny ankonako ny tena tsy tiako ary ry mandeha any amin'izay e misoran'Andriamanitra ianao tsy nitariko ty raharaha ty marina e alefa aso rangafa za manaraka zay zany zay ny tianao Miangavy mokia. Tena miangavy. Efa nanaraka ny tenindrisy le olona teo izay dia aza hitarina tsony. Tena miangavy indray Sarery ve zany no matory ato zany? fa matahotra angandry Za mantsy tsy zatra matory anaty trano rery zany ry taty matahotra za fa kely. tsy misy manino zany ki eo rehefa alohan'ny atory dia miara-mivavaka tsika zany mity Dia maniraka anjely mpiambiny Jesoa iaro anahy zany mihitsy alaina fitaovan-dry rehetra sy ny taratasy any am-pianarana fa mifindra tindry mianatra zany dia tsy mahita ny namako tsony azy zany ve? aty ndraiky indry mahita namana vaovao sady mahafinaritra be ny ankizy aty rehefa misy zavatra ilaina na ampianarana dia miteny an-taty raha lasa manao mission taty dia any amin'ny tonton no miteny Ko taty aniny na ka taty nge misy fotoana mandeha lavitra be sady elaela indray vao miveriny eny fa rehefa eto taty dia aty amin'ny taty fa misy inona indray aloha fa manina ho azy taty raha entinao za rehefa mandeha any ianao ka tsy mahazo mitondra olona ngeky rehefa miasa tonton nge tsy maninona fa tsotra be hikarakara-ndry tsara izy ataona ohatrany zanakay ndre fa aza matahotra kia ka sao dia masika be ohatran'ny dada ary izy tsara fanahy be tonton zany ve taty fa andeha aloha taty fa atsony ao ndry rehefa isakafo
Eny tompoko. Fa to mbola malahelo ihany ho am ity ngatsy falobe indray indray fa efa mipetraka aty amin'ny taty sa malahelo aneny Izy azo tsy malahelo anako. aza miteny azany kia malahelo andry izy fa tsy afa manoatra fotsiny teny aty ngendry Sy toana zany izy ry taty Zary vao maika be desiny indraindray sady tsy arova mihitsy za rehefa kapohany dada. Mialatsina kifa zao vao mba afaka mandalo azoko tsara nge mety hoe be deniry kosa indry rehefa mandeha aty dia tsy sako aza matahotra indray fa vao karakara tsara mety ary lasa izy izay lasa ny anatrako zao kia nahita asa tsara zany iandriandry anjanako aho vao andefa malahelo azy raha rehefa mety zany ry vao hotafoto raha izanyko zany miraha aloha andramosesao tezitra eo indray izy fa hoana ki misakafo any am-pianarana ange mety fa tsy mody atandro zany ve ie sady lany fotoana sy reraka fotsiny izy le mivezivezy eo dia naleonay mivady nampisakafoana any sady marararoatra mianadesona koa izy amin'izay fa somary tsy dia maharaka kely faible mihitsy ho aly fianarana ny anarany taloha io fa maninona kainareo raha tsy manilika andraikitra amin'ny hafa foana raha tianareo ay zanakareo dia mila mitady vahaolana sy miara-miasa amin'ny mpampianatra nareo fa tsy mionona fotsiny hoe efa alefa ny any am-pianarana ny zanakareo dia izay efa mampianatra azy mihitsy any an-trano fa tsisy ainy dia zaranareo aza nahita n'izany excuse zany nampijanonana azy tamin'ny fianarana fa tsy mba niezaka nijery vahaolana tsy voatery hoe ny any am-pianarana ny tsy mahay fa na mikorontana ny sainy dia tsy afaka mandray ninoninona gidragidra lava foana kosa ve ki no iainany sady tantarainy fa misy fotoana ny lohany atosiky ny vadindry maniditra kosa izy na izany aro foana mba hoana kiny fitantaran'ilay zanako iny momba amindry mba malahelo avy hoana izy reny ve mondry tsy alelovany saingy mba marary ihany no fony tamin'ny tsy firara indry azy hatramin'izay ny andry kosa nge ny vadiny ambony sy nandrandraina noho ny zanaka nefa efa reny ny nataony misaotra indrindra kia misaotra indrindra nanolo tena andray ny andraikitra tsy vitanay efa ty amiko zany zao mity dia hitako amin'izay zay ataon'ny vadiny dry raha io zazy io foana no imenonona sy lazainy favesatra ho azy izy nge misy fotoana tsapako hoe manenina ihany manenina tamin'inona hony eny manana ny fahalemeny ny vadiko indraindray fa tsapako ihany hoe miezaka izy sady misy marina ihany ny teniny amin'ny lafiny indray ty loatra mariny ndrika retsa ve nanao ahoatra ireny dia hipetrapetra-potsiny amin'izao sady amin'izay tsy mba hoe vady mahavita ny andraiky ny ara-dalàna le midingin-drambo mampirafy sy mamony fa mbola olona tsy alehandretra izao ka vadiko fony iny eno ahy za nge tsy manday fa mba miangavy kia aza mba hodina ny lohan-janako aza velanka halahy izy fa ndry moa zany mieritreritra na ho biby ohatran'ny ahoana loatra zanaky ndry foana iny fa aza matahotra tsisy tombontsoaka ny sirandriany mihitsy ny zanakareo fotsiny lasa kely mandinika tsy fidiny noho ny zava-misy aiza raha ngatiako zaza valo taona dia efa mikarama matsaka sahaty le ty tsy naharary anareo kosa angamba ny zanakareo ka ianao zany dia mahita ilana vaniny foana tao trano ato ka ianao tandrevaka loatra sady sarotra toro leo miteny anao tsy teny tsony amin'ny farany aza miteny tsony mihitsy ahoana moa ny raranao tsy teny nga tongobolo ny fiheveranao ny vavako mbola misy fomba ratsiratsy tiako anoharana azy kokoa azy moramora ny vava ary mirana tsy hoe akory raha miasaasa sy mampidi-bola kely ohatran'io anao dia midingin-drambo ohatran'io indray zay fandraisanao azy mety foana ny vavanao tsy mety mihitsy raha sy mamady raha tianao ny aprindra tsara sy ampilamina nyty tokantranotsika ity dia tsy ilaiko ianao mamaly atsony na ho paiko azy manginy
Raha tsy izany dia maninona? dia misaraka tsy misy maratra ohatran'ny tanaka visy havana ny sikako zany angamo olana. Izany mihitsy koa no andrasanao hoe fantatro ange ianao fa manao izay andehanako mihitsy fa tsy misy ampidiranao amin'ny vehivavinao any. Ary ianao mahatakatra ny fanatanterahana azy sisa ny sarotra be aminao. Mandehana mihitsy raha ianao no andehany e. Fenao ve adaly? Mandehana mody any amin'ny ray aman-dreninao any ho avy any ny pension alimentaire. Fa nivoaka inona indray moa ianao io no miakatrakatra amin'ny zavatra tsy misy dikany io sady amin'izay. Leo anao arangany tena marina. Leo anao sy nitandrevaka ao atao trano ato foana sady sarotra toro mihitsy tsy mandray ninninona. Finona moa no nanondroanao anka Ny hoe tena marina rangahy tsy te hiara-onina aminao tsony ah. Leo anao. fa indraindray arany natao ka natezitra anao hoe tsinitsininy eo. Efa hoe leo ah. Andray, Efa diso hatrany amin'ny voalohany mihitsy io zavatra io. Tsika tsy tokony vady zany. andray kosa e. No isetra efa nipetraka dia niteren'ny ray aman-dreninao koa ah. Zay no nanambadiako anao fa tsy sitrapoko velively zany. Marary ange izany teninao izany Riniry. Ka maninona? Tadidrio fa manontolo izy setra dia nifankatitsika. Nisy fitiavana tao. Nahoana ianao no miteny an'izany izao e. Ny olona mifankatia tsy voatery mivady zany ry mirana. Andray, Ianao ve tsy lehibe? Raha zany teo amin'ny toeranao dia nametraka ny amin'ny poko dia mandeha. Na ny anaranao aza mirana. Nefa oviana zao ianao no nasapa-miramirana farany. Maty antoka be ilay anarana fa tokony mena olo-kafa. Afaka ry tatia. Faly be ah. Naza koa aza ki tena faly a. Nisy vokany ezaka nataondry. Tena misaotra betsaka ry tatia. Bachelera ihany any farany. Faly be zao tontoma ianao an'izany. Ie, dia neninareo koa. Fa oviana zao anareo mianaka ny resaka farany. Variana tamin'ny fianarako dia tsy nanam-potoana nyresahana taminy. Mila mijerijery an'indrenindreny matetika ihany rena zany aza. Mamandry foana iny na inona nataony. Sady malahelo nge izy rehefa tsy rara indre Ohatra na nalahelo tsy nirarainy hatramin'izay ihany io ry tatia. Ninona nanaovany dadana? Mbola tadidiko foana nge ireny ry tatia. Efa lasaka izany avelao any amin'izay. Ny lasa tsy fanadino ry tatia. Indrindra raha hoe lasa namela takaitra mangidy ohatran'ireny. Tadidiko za mbola kely miezaka miaro sy mikikika miantso fonjeo rehefa vonoany dady izy. Na voapetroka za tsy niala mihitsy satria tsisy olona afaka hiaro afa-tsy izy. Fa izy rehefa bediny dada dia mitsoka mivoaka foana izy. Satria tsy afa manoatra izy nefa ankarariny foniny ahitandry bedy eo. Safidy ny fiainana ry tatia. Ny safidy any dady izy. Zay aloha ny fandraisako azy. Eny fa hatramin'izao ndray mbola tsy mamelany zareo foana. Sarotra be zany ry tatia. Tsoroko aminao fa noho ianao mbola hifaniraserako amineny. Andray kosa iny nge no nitondranao tao am-boky. Izy ny narary mahatonga anao tetỳ tany fa tsy za. Nono no ninononao. Izy ny nampianatra anao namindra. Fantatro zany. Dia sarotra be ve mamela azy dinio nge olona misaina ihany ry. Noho izay fisainako izay mihitsy no mbola tsy nanekeny ny saiko hamela azy ry tatia. Raha nanaraka ny tenin'izy dada hoe hijanona tamin'ny fianarako izany dia ahoana? Raha tsy teo ianao dia mety nanao ahoana ny fiainako? Avelao ny lasa ho any amin'izay na tsy fanadino azy ary mety no avy mpanjinina. Sady tsy tsara nge ny mitana lolo-po aman'olona indrindra olana ahitana masoandro izany. Treko mbola tsy te hamela azy aloha za zao. Raha terenao anao an'izany dia fiatsaram-bela tsy fotsy. Ohatra ny onako aminy indraindray.
Kay ataovy moramora fa marary zany a. Ataovy ihaniko. Dia mbola latshainao ihany koa amoty. Ka ianao tsy nasarotra tenenako. Fitiavako anao ange nanakanako anao tsy hivoaka tany. Nefa moa ianao rehefa mamimamo avy any angamba mieritreritra ny tenanao ho Batman sa John Cena dia ireny ny vokaniko. Saika tsy fantatro ilay zanako tamin'ny maraina. Zanakao iza? Imitiako izy andray ary. Ifenitra nanantona azy vao tonga saina hoe izy kay ty. Efa tovavy be. Dia ahoana? Nanao fanahinina ny arahaba zareo fa avona ny nasetry ny ako. Za koa mbola tsy solelaka amin'izany rehefa tsy faly izy. Fa manantena inona kosa moa ianao e? Ary matory amin'izay fa Vetivety aloha. inona indray e? Maika hanokona sakafo a? Mandana re. Dia miverena eto rehefa avy eo fa mangatsika be a. Tsy haiko izay atao fa dia izay no resahako aminao. Lasa adalara zao no mitohy. Fa ahoana nefa ozy izy mantsy andry? Hivitanany moto ny ataoko fitondrako mianatra raha manaiky araka aminy. Dia omeny an'izay tiako rehetra. Zaho no mahafatifaty kely. Tsy ho lambody velona tsy misy ilana azy. Dia inona izany ny ataoko ry taty a? Lasa mampiady anareo mivady ange amin'izany e. Sarako azy indriny teny an'izany. Aza matahotra fa tsy ataoko fantany akory hoe niresaka an'izany tsika mianaka. Ka tsy ahazo aina raha mbola hifanirasera amin'ny isan'andro ato nefa izany no teneniny tamiko. Mandra-paha fotsiny aloha e. Miafy kely ndry mandra-paha. Hitady vahaolana aingana. Eny tompoko. Fa ndry tsy mahazo mijanona rery miaraka amin'ny ato an-trano ato intsony a. Miaraka matory amin'ny ndry manomboka izao fa so sanatria manitatra eo ny sain'ilay tsy matao atody iny. Dia ho aiza izany zary taty? Tsy maintsy mahita toerana azo antoka ametrahana ndry fa aza matahotra e. Zany a, asa eritreretina be tsony izany fa ataovy toy ny tsy misy. Ny fianarana eritreretina fa mahita vahaolana foana. Misotra taty a. Tsy misy isorana kia. Tsy misy avelako hikitikitika indry izany fa aza matahotra. Alamin tsara ny saina dia ny fianarana ifantohana. Izy efa ato. Fa ino no tia matory amin'ny andro-tandro ty? Ary fa manino indry ny bongo maso be e? Tsy te hiana-tsony a taty a. Zakako tsony ny fiainako. Aza miteniteny foana ohatr'izany fa zazakely vao firy taona io ndry mbola oviany ty lalana. Raha le resantsika mianaka ao maliny efa nresaka tamin'ny masera fa aza matahotra. Nasafaiko taminy ka andry dia afaka mandray andry zareo any amin'ny akanindry masery ndry izany. Andry fa afaka mianatra tsara tsy misy ahy. Sady vehivavy daholo koa ngeny aho e. Fa manino ndry e? Mity a, mity. Takizay tsy maikamaika loto fa ny andry anao tany ampiasana ihany. Fa ahoana misy inona? Mity, tantarao misy inona Mbola tsy nirafy mihitsy entanina ny tonga. Dia tena ninona Mity tantarao aingana. Teto an-tonga efa tato. Kosa tsy te heritreritra. Mifona ary taty. Mity? Inona tokony hifonandry amin'izany? Zaza miala tsiny amindry. Tsy manaiky an'izany. Tsy manaiky an'izany. Andraso fa zany no hiresaka amin'ny dada sy niny indry dia tsy mila resahana akory izany.
resahana tao inona nefa e? Mananjo ahafantatra mahakasika andry zareo satria Ary zany izy hoe mahakasika anako. Sady tsy hampisy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny zareo akory zany. Na ny kely ohatran'ny silako aza fa sasahirana amin'izany ianao hoe efa nijinjany nafafy ny taontaona dia izay ny zava-dehibe. Ianao zao no mampalahelo. Raha va-tokantrano sy fidiny noho ny amiko. tsy misy fahadisoa ndraiky izy izany fa izy nefa jiola amboty tsy mahafeny tenany ihany a. Esoreo an-tsaindry amin'izay izany any a. Raha mba ohatranao mantsy neny a. Saindray indry amin'izany resaka izany. Ka ianao ary nanao sorona ny tokantranonao noho ny amiko. Za izay tsy zanakao akory. Tsy mora ange izany. Tsy teo eo amin'ny toeranao a. Tsy mora saingy miezaka mitraka sy mankasitraka an'Andriamanitra foana amin'ny zava-misy e. Sady ny zavatra ohatr'ireny tokony hijoroana fa tsy asiana ena maso na fijerentava hoe avako na vadiko. Na ianao na tsy ianao dia tsy maintsy nanao andreny na vadiko azy izy. Tsy ho tia tena ka amela ny olomeloka mpanararoatra ny hafa iriry fotsiny iny. Dia ho any amin'ny masera ihany ry sa hoana. Aleo za hoany raha naiky andray ahy izy. Ka efa tsy eo tsony ngeky tonton e. Tsy olana mihitsy raha hijanona ato ihany ry sady efa be ny vitanareo e. Sady efa ianao rery zany sisa no mitady ato ka noho ny amiko dia tsy voamaika fa ihany ampitrotraka ny vesatra ho anao zany. Tsy vesatra izany ry fa ohatrandreo ankizy ireo ihany e. Sady miala tsiny koa zary taty fa lasa simba be ny saiko tao aoriana iny a. Ny fijanonako ato ohatran'ny mampitamberina atao an-tsaiko foana ny zavantranga iny. Neny koa tsy mankasitraka loatra ny iverenako any fa efa milamina hono izy dada zao. Tsapako ny tendry teneniny. Moa koa lasa matahotra ny reto zaonako ao lahabe reto a. Aiza koa aky dia eritreritra n'izany amindry etanina. Anabava ny fitondrany andrehatra amin'izay. Dia zanaka ny fitondrany tonton ahy saingy reny nataony. Dia hanome tsiny avy ianao. Mbola misy ihany fizan'Andriamanitra lazaina fa mijery midina izany. Rehefa mba mitady hiratra kely ny masoandro-piainako dia navelanao ny soparan'ny hafa indray. Fa nahoana keny tsy mba hiaro ahy ianao hatramin'izay fa navelanao hiarany tsirary ny teny foana. Fantatrao tsara ny nofinofy sy ny fikasako mba hoe afaka hisarom-boaly fotsiny eny ambony alitara. Nefa izao tsy te eritreritra an'izany intsony aho. Marary loatra. Tsara kosako. Arapaina. Présentation aloha mahafinaritra e. Tena top. Na ny vokatra aza tena top fa zataitra ianao e. Anandrana. Izany koa ve moa anontaniny e. Eny ary manasanao hipetrapetraka ary madame mafa ho avy eo ny serveur andreny komandinao rehetra. Mba raisina kely nge izy azafady. Atao an'izany lasopy spécialité anareo izany se a. Dia asio jus cocktail iray. Tanteraka ihany nofinofiko ry taty a. Nahatsangana restaurant azo lazaina hoe lehibe eto tanahy ihany a. Tanteraka satria teo Andriamanitra nanampy anao dia ianao koa niezaka hatramin'ny farany hatanteraka azy. Zany toy izao dia nohenao nanampy sy nanohana foana dia no nieritsaiko ihany koa. San'Andriamanitra izany aloha mbola baraingo hatreto. Mety Aleo hijanona any izany resako izany e. Any e? Nitezaiko tao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra indri nampianariko nanaja sy ny tia azy ary avelao aho zany ho any fa ianao koa izany.
Tsy tehiresaka an'izany aloha izany tena marina e. Mbola vao nofinofo ray izany tanteraka sao variana. Tsy adinoko iny ka izany mihitsy ary no mahatonga na hiezaka hanokatra an'ity. Ampidi-bola ahafahako manino fianarako any ivelany. Moramora kokoa ny andefasako demande rehefa misy an'io ao anaty CV-ako. Sady possible ifandrombahany ireny grand hôtel ireny ianao a. Amen. Mandalova hony any. Makany aho rehefa sitrany eo. Aleo aloha izany mba hakaina kely. Andeha hakany setra aloha za. Milana. Misaotra. Misaotra amin'inona? Misaotra tsy nandahoana dia vady adala sy tsy nisaina ary hatramin'izay koa. Saingy vao tsapako ny tsy nety nataoko rehetra. Tsara izany e. Ny fahatsapanao ny fahadisoana nataonao dia efa zava-dehibe. Vady nanaovako voady teo ambony alitara ianao. Ninona nataonao tsy mieritreritra ny andahoanao izany a? Fa maninona ka ianao no nanaiky ny zakan'ireny aloha? Inona ny tsy efa nataoko anao fa mbola io ihany ianao eo? Satria tiako ianao. Tiako ny tokantranontsika dia miaritra. Mbola nanana fanantenana koa fa tsy maintsy mbola iova ianao. Zany eny e, iova. Tena iova. Tsara izany. Zay, andeha amin'izay a? Mamela avy aloha ianao e. Tsy mitana alahelo amiko. Tsy manana alahelo aminao ana dia kely aza fa diovy ny sainy. Matoa mbola niaritra tato nandritran'izay firy-taon'izay dia noho ny fitiavana. Izany hoe tsy misy toerana ho an'ny alahelo ampoko fa ampoko ny fitiavana loatra. Inona ninao? Oay, mity. Fa inona no ataonao ato? Inona ny ataonao eto alohako eto azafady monsieur Niry? Nao entretien? Ampanao entretien anao aho izany. Misy olana nga? Afaka tonga dia mivoaka mantsy ianao raha tsy vonona indray fa be dia be ny olona miandry aho. Vonona ary mity Azafady monsieur Niry Mademoiselle Mety ny solonao amanomboko izao. Bon, mba hanaovy présentation tsotsotra momba anao izy Za kosa ve dia mbola saindrianao présentation ihany kosa. Monsieur Niry na ianao mamalimatotra ny fanontaniana apetrako eto na ianao mivoaka fa tsy mandany fotoana fotsiny eto. Averiko ihany hoe tsy ianao rery no raisiko. Tsy nasiany sira mihitsy ange ahy e. Zany? Ohatran'ireny olona tsy fantan'ireny. Miasa ao koa izany izy. Mety miasa ao fa ambonimbony toerana fotsiny. Mody ny andriandry izay nivoahany tao sady mitsikitsiky resaka anantona azy fa niodonany e. Ohatran'ireny tsy ianao ireny nitaiza sy nahalehibe azy raha angaty. Fa manantena inona kosa moa ianao e, Manantena inona ahoana? Firy taona maty tsy niona tsy niresaka. Dia tsy mba misy fina sy oroka mamy kosa ve fa avinavina nomeny ahy. Izany ve dia marary nosy ianao? Raha tsara fifandraisana ohatra ireny mpianaka normal rehetra ireny nareo, azoko antoka 100 isan-jato fa nisy izany. Saingy efa ireny niarahana hita ireny moa ny zava-nisiko. Mba ratsy fanahy koa rangany zanakao raha izany ka. Sady ratsy taiza. Tsy haiko aloha e. Zavatra efa hoviany izany ny avina vonana aman'olona. Sady ny raisiny tsy fitiavana daholo izany fa nanarako azy hatramin'izay. Nenao kosa fa nanarana spesiala loatra e. Raha tsy izany ve nefa raha tamin'ireny fifandonanareo sy fenitra ireny?
ka zanaka ty nangeo ny tsitsitsina rotsaka azy hoe mba resao re izy raha mety mandehana makany Iresakinona? izy ve sy re olona ambonimbony ao ihany dia tsy mba afaka hanome toerana tsaratsara n'ilay dadany ankoatra ny sécurité a Zaranao aza misy an'izaniko. zay zany ny vavanao Tamin'izy mbola kely mailaka ery ianao mampangina rehefa mba hisolo vava iaro azy ako zao vao hoe resao. dia tsy resaka aminy ve zany ianao hoe Tsisy lity tsisy. ha ka na tianao na tsy tianao tsy maintsy miresaka aminy ianao dia saivy-soloa ny posta nomeny io fa tsy tiako Adala nga le rangaty. Sandella zay na fa adala ny vavanao io ve tsy mety mihitsy raha sy mipetsipetsinao ohatran'izany Ny tananao kosa aloha tsy mety ve raha tsy mamono hoe tanana efa zatra ny tsotra marina sarotra vokona. nanenenako mihitsy ny nanomezako ny zanako ny tezanao hoe Fa inona zaho e? Dadanareo io tonga mivovoa aty amiko vao maraina io e. Tsy ampy an'le fandehany indray ngamba izy io. moramora ny vava ary le mpangalaja azy ty a Ny vavanao ny moramirao fa tsy mivanavana ty an-tranon'olona ty Faharoa manarak'izay tsy nisy nangalatra ny zanakao zany teo. mitia hitanao tsara ny zavatra ny trangy reny nangalariny ankolaka ne ianao e Mirediredy. no fandriany fantany fa tsy maintsy be dia anao tamin'ny ianao no dia riva be iny dia Aty amiko ianao no mamorona mitantaran'izany. Zange ty so dia adinonao e. tsy adiniko ka fa za koa nge ty so dia adinonao e idada Fangazanakao indray za? zanako ianao ka zany natonga anao teto an-tany zay sy neny fa tsisy nidirana io vehivavy io zany Ay mo. tsy nandray anjary na dia kely aza fa aza manaiky rebirebeny eo ianao Alanao mafy mihitsy e. Alanao satria nahavita ny ady tokony nataonao. mangina anao fa ny zanako ny resako nge Tsy zanakao zany e. Dia okizay le mampiakapeo fa tsy misy mirana akory eo Imity kely taloha azonao betrohana sy vonoina amin'ny tsisy dikany. afaka miresaka ve tsika mianaka Fa milomana nga tsika zao sa mandiha. Tsy efa miresaka moa tsika zao. miresaka sy matotra ohatran'ireny ray sy zanaka reny ka Satria efa lehibe dia liana hiresaka amiko amin'izay ianao Taloha tsika mianaka tsy nahay niresaka tsara ohatran'ireny ray sy zanaka ireny ko maninona ny zao vao atao an'izany Tsy ilainy intsony zany fa aprimo any. fona sombinaiko fonina anonotra ny tsy nety nataoko taminao nanenina Na naninona ianao na naninona tsy misy fiantraikany eo amin'ny fiainako intsony zany Avelako eo aloha nareo mianaka ka. Atsoy fotsiny raha misy olana fa tsy hiala lavitra akory. Endry taty mamela moa ty rainao olombelona ihany ange mandiha tany mety ho solavaka ary milololanitra tsy maintsy lena ekena fa nisy ny tsy nety natao fa toko tapaka vola mitongilana zay tsy mety rehetra re ndao iaraha manariny Azo to lasa nahay ny teny sy matotra ery zato izy. Te ohatry ny ahoana zany le eritreretinao anarenatsika an'le hoe tsy mety hoe mba ho enoina. any fifandraisantsika mianaka anao lamina voalohany Tsy nisy nikorotana ankoatran'izay koa nge. eny ifamely sika ifankatisy fanohana ndeo aretsika ny lasa zay tsy mitondra vokatsoa fa ny hoavy ny raha mibanjiny Satria tafita dia liana te hamitra-pivanana amiko ny raiko. Tsy tompoko. Dia olona nanohana sy ny ara-niaritra ny mafy tamiko no mendrika hiara-ioty vokatra amiko rehefa tafita. Tsy ilaiko tsony koa ny hoe fitiavana sy fanohananao. Tambola kely any nila n'izany. Tamin'izany any nila tambotambondray fa tsy nahafoy ianao. Tamin'izany any nila ny sangisangy sy ny fiarovanao fa tsy amin'izao intsony. Ianao no namotika ny fiainako. malala tsy namotika ny fiainanao zany Tsy tokony isotra ianao nanao an'ireny raha tsy zany ianao tsy nalainy taty anareo dia tsy tafita be ohatran'izao fa hiverinao ho fidiny ho amo reny.
hanandray aman-dreny mifankatia sy tia aho ohatran'ny zanak'olona rehetra. Izay ihany no mba nofinofiko tamin'ireny. Saingy sarotra ny tanterahana ilay izy satria zaza tsy nirena aho. Mitondra vesatra sy korotana eo atokantranonareo. Mifona zanako. Tsy zanakao izany aho e. Hitoetra eo anilandray aman-dreny ohatry ny ankizy rehetra no mba faniriako saingy tsy nirena dia tsy maintsy ny atsampy tamin'izay fantatro fa afaka nome fitiavana ahy. Mandeha any ianao mandeha any. Mandeha any ianao mandeha any fa tsy te hahita ny tavanao intsony aho. Rary ny rira ho tezitra ny data. Fa za kosa inona fahadisoko tamindry Tsy misy ka. Za fotsiny mba hiavina sy tsy te hiresaka aminao. Marary ange anaka le tsy rarahina sy tsy hiresahanao e. Ifonako izay fahadisoana nataoko ka nampalahelo andrita amiko e. Tsy nirovako andrehatra amin'izay. Mifona aho. Tsy tsapanao ny fahadisoanao. Tena tsy tsapanao. Tsy afana noatra angeka izahy e. Mbola tsy niasa tamin'ireny. Fantatry indry tsara. Misy fotoana miezaka miteny fa miara voadariko tsika mianaka. Dia aleo za rehetra no izaka e. Ny tena nahasorena koa dia ny tsy fahatongava-tsainao. Tsy mba nanakananao aho any amin'ny taty tamin'ireny. Safidy indray kosa angeny nakany. Noho ny tsy fidy indrindra neny a. Vokatry ny zavatra mahazo aho an-trano dia ny safidy ny andeha saingy tsy nirarahinao akory. Ohatran'ny hoe zaranao aho za lasa dia afaka milatsalatsa ny dada tamin'ny fisiako tsy nasy sy nitandremanao ny tenanao ianao. Tsy mba nanandrana ny tazona akory ianao na dia kely aza. Ka fantaro angefa tany nahasoandry kokoa e. Eo anatrehany aman-dreny ihany mahatsara ny zaza ninona tsy fisiana sy sedra iainana re raha matotia. Raha teo anatrehanao mety tsy tratra ny fanararaotana dia mbola nadio araka ny nofinofiko miditra ny tokantranoko. Ahoana tsara? Fa naninona? Iza no... Aza mody mikoropaka eo ianao fa efa tamin'ny 5 taona lasa izany e. Iza nanao an'izany? Tantarao tamin'ny ianao 5 taona? Izany koa mbola isan'ny alahelo lehibe manafesatra ny foko aminao. Tonga tany aminao ny kiasy hiverina hipetraka tao aminareo saingy sarobidy loatra ny filaminanareo sy data tamin'ireny dia tsy niheno akory ianao. Tamin'iny ve izany? Andriamanitro. Tsy ilaina tsony ny resahana amin'izany amin'izao fa mamondray ny fery efa nanolatra tato anatiko izany. Ny mahatezitra aminao no tiana ho fantarina. Ianao tsy mba nahavita ny adidy mahareny anao. Jerenao nge reny akoho reny e. Mifona mety mifona. Efa samy voaraiko daholo izany izao mifonanareo mivady fa tsy misy famelana omenanareo aty. Afaka mandeha amin'izay ianao dia aza manelingelina aty intsony. Mba miangavy akia. Avay dada. Mba manana fo mangoraka e. Mangoraka? Nangalatra izy dia aleo hijinjany nafafiny any. Any koa ny sahazany olona oatra azy. Rainao nge iny. Na amboako na ambon'olona rehefa vandana dekary. Veloma ianao. Tsara koa tiako. Fa misokatra hoantsika milady madama raha tsy mahadiso. Ka be olona amin'io dia alolotsika manararoatra kely. Kapaka ange milady madama e. Fantatro izany. Izany mihitsy no mahatonga antsika nararoatra. Fa misy olana anga? Isaky ny alahady tsy mivoa dia maninona no hivoa milady? Efa miteny aho hoe amin'ny mafety azy mihitsy no anararoatana aziko. Peheko ny journée anareo amin'io fa aza matahotra e. Dia miala tsiny aloha madama fa za manokana tsy hiasa amin'ny andro hitsarana sy hanomponan'Andriamanitra izany a. Mila vola saingy tsy zava-dehibe noho ny fanompoko izany. Aza mba manao an'izany mory rato a. Fa inonga tsy kristianina ka? Tsisy idiranao izany fa miasa fotsiny tsika milahady dia izay.
dia miala tsiny fa tsy ho avy eo madama. Ohatran'ny tenenako tamin'ny ankizy hafa ihany no ilazako anao izay tsy tonga eo amin'ny lahady dia tonga dia tsy miverina miasa tsony a. Ay, tsy maninona tompoko. Aleo fa dia zao mihitsy aho dia hanao ny fametram-pialako. Vonanao sorona ny asanao amin'izay alahady iray izany ianao. Tsy zava-dehibe noho ny sorona nataon'ilay mpamonjy tonga navitra izany ry madama. Andro atserovana ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy antsika olombelona ange izany ry madama e. Tsy mora ange ny mitady asa amin'izao rado e. Eritrereto ihany aloha e. Eny e, tsy mora fa hanampy ahy izy. Ohatry nanampiany foana nahatra amin'izay. Tsy mora ange ny nahatongavako tamin'izao tanjony izao ry madama e. Fa teo foana izy nanohana sy nampahery anahy. Eny e, ianao ihany io. Madama, raisy Jesosy Kristy ilay tonga monjy asa ianao. Anafaka anao mifatotra sy geja rehetra ange izy e. Miala tsiny tompoko fa naheno ny resaka ao sy le reninao teo aho manko. Tsy mahatsapa mavesatra sy marary ve ianao mitana lolo-pohatra izany ry madama? Za rado aza hitoriana teny fa raha mila dia makany am-piangonana. Tsy any am-piangonana rery ihany no afaka hinoana toriteny madama. Tia hanampy anao aho. Pozin'olona mila fanampiana nga ny fijerinao a? Ianao zao no mila fanampiana amin'ny fitadiavana asa vao tsy tonga eo amin'ny lahazy dia efa miteny aminao azay. Momba anao eritreretina. Dia mety ho very asa fa hanana fiadanam-po sy fanantenana e. Izy ilay tompon'ny fiadanana koa no tiako raisinao. Tonga eto izy anafaka antsika mikahatra rehetra mety mangeza antsika. Misy video asiako anao tery madama. Jereo ny aizy nareo mianaka no hitsangatsangana. Mery, nga nivoaka ianao? Navoaka ny zareo malatoandro aho. Ko maninona an'izao vao mody? Mbola nandinika sy namakafaka ny fiainako hatramin'izay aho. Hatramin'izay natsarovako izay nakahatra eto. Dia tsapako tamin'izany fa noho ny tsy fisian'Andriamanitra teo amin'ny fiainako no nahatonga nanao ohatran'ireny. Tsy Andriamanitra no nibaiko aho fa ny zava-mahadomelona dia nandeha tamin'izay patatra fotsiny. Ndre Aza ny anina fa matotra ange izay nandray an'ilay Jesosy Kristy tonga hamonjy sy nisolofoina teo Kalvaria. Olom-banona manompoko izao. Tsy olohan'ny ankonana be saina sy manao didy jadona intsony satria izy no ataoko eo anoloko. Izay tiany no ataoko manompoko izao e. samarara izany tokoa no tanteraka ary vady malalako. Mansoa. Manao nareo? Mity. Mansoa. Arabaina natratra sonipaka daholy. Ho atsika rehetra kia. Misaotra kia. Miaraba atsika rehetra moa izany. Tonga tia hifona aminao aloha ry dada voalohany a. Hifona? Ie. Hoentin'ny fankahalana loatra dia nananao foana. Izany namandrika anao tamin'iny entaniny. Ny natao anatin'ny lasa sy ny ratra-pohatra amin'izay dia tsy nieritreritra fa tsy fankahalana sy valifaty. Ary izao? Olom-baovao aho izao. Nanaiky na ahafahan'ilay mpamonjy satria te ho sambatra sy hena finaritra. Hanana fiadanam-po ao anaty. Mamela anay izany ianao? Satria vao vela heloka dia mamela anareo a. Faly. Tena fantatro mihitsy fa faly ianao izany. Fantatro mantsy fa raha tsy nampiova ny fomba fijerinao misy olona foana ny ataon'Andriamanitra fitaovana hamonjy ianao.
ka raha maniry angy ianao mety hoe ny tsara velatsy fotsiny ahy fa nareo reto aloha izany miaraka sa ahoana mihitsy tena dary izy izay tena tao amin'ny tompo ohatra ny hitako diso mifanakaiky loatra nareo roa reto raha samy mpiasa ato a izay indray misy tsy milamina mihitsy aho ka ao fa rehefa tonga le tsy milamina dia ianao ny ampahafantarinay voalohany izany angefa akaiky sady tiako indrindra raha samy mpiasa ato izy ity izany tsy tatea satria izy ny nanaiky nataon'Andriamanitra fitaovana nanala tao anatin'ny fahoriana lalina izay nanoro toro atin'ny fanahiko